يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falmanatany araba wantsikareta panaraka tsy tapaka anity fampatsahivana mahakasika ny finoana islamo ny tenanay. Manaraka an'izany dia tsy mitsahatra miderany Allah subhanahu wa ta'ala ary mandefa tsodranso fandre-pahalemana ho amin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alayhi wa sallama sy ireo fianakaviany akaiky, ireo mpanarady azy ary izay rehetra ny fikitra amin'ny sorodalany mandra-patongavany andro fitsarana. Raha lasana vavy atao anatin'ny finoana islam. Tamin'ny lasa teo tsika dia niresaka mahakasika ny fetindreny na lanja amam-boninahitra an'izany ireny izany. Ka amin'ity androany ity inshallah tsy omena tsiny angamba raha mba hiteny ihany koa tsika ny toeram-boninahitra sy ny haja amankasy ny ray eo anatrehan'ny finoana islam. Matetika mako rehefa miresaka atsika ny maneran-tany mihitsy mahakasika ny fitiavana ny ray aman-dreny dia matetika ny reny no voateny bebe kokoa ao anatin'izany. Lasa takona ilay ray amin'izay fotoana zay. Ekena nefany tsy ady zo amin'izany reny zany atsika. Ekena fa ny reny no nitondra ny olombelona sy volana tao ankibo. Izy ihany koa no nampinoanantsika nandritra ny roa taona. Izy ilay sotro ny rantsotiana ny zavatra mangidy niaritra ny mafy tamintsika. Ary izany reny zany araka mivolazantsika fa izy no farany matory ao an-trano ary mbola izy farany matory ihany koa no voalohany mifoha mba hanomana sy karakara ny ankohonany amin'izay fotoana izay. Saingy tadidio raha lasana vavy anatin'ny finoana islam. Atsika pino islam ny olona rehetra izay manaraka an'ity fampatsahivana ity. Fa misy lehilahy anankiray izay ao anatin'ny tokantrano izay tsy mitsahatra mikatsaka ny mahasoa ny tokantrano, mahasoa ny zany reny zany, ary mitsangana mandrakariva manao ny ainy-tsy ho zavatra mba ahasambatra an'izany reny izany. Nanomboka ny renitsika niala tao atokantrano ny rainy dia io lehilahy anankiray io no niantoka ny zavatra rehetra momba an'izany reny zany. Izy no niantoka ny toeram-ponenany, izy no niantoka ny sakafony, izy no niantoka ny fitafiny, izy no niantoka ny zavatra rehetra izay mety hetahetany izany reny zany. Eny fanatraminy zavatra zay hoe ivelan'ny tokantrano aza raha mbola azony zany lehilahy zany atao mba hamafalifaliana an'izany renitsika zany dia nataony izany lehilahy izany. Tadio ihany koa fa io lehilahy io raha sendraka misy zavatra mampanahirana na mampitomany na mampalahelo ny renitsika dia io tsy mila io renitsika io olo-kafa eo akaikiny afa-tsy izany lehilahy zany. Izany lehilahy zany no henony teny. Izany lehilahy zany no manome tampitamby azy ahatonga ny moraliny zany renitsika zany ambony. Ary io lehilahy io no tena ilainy akaiky azy indrindra eo am-piterahana antsika zanaka. Ary rehefa marary io renitsika io tsy misy olo-kafa miazakazaka mitondra an'izany renitsika zany eny fa hatramin'ny 12 alina aza na amiray maraina mitondra an'izany renitsika zany makany amin'ny dokotera. Avaina amin'ny dokotera na alina na maraina ny andro dia mbola io lehilahy io miazakazaka mijery aiza ny toeram-pivarotam-panafody ahafahany mahazo fanafody sy mba ahasitrana ary amerina ny toe-pahasalamany zany reny zany eo amin'ny lohany. Ka mba fantantsika rehetra iza zany lehilahy zany, tsy iza akory zany fa ny ray eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny ray nahatonga ny renitsika ho tahaka zao. Ary mbola ny ray ihany koa nahatonga anao sy zao amin'ny toerana izay misy antsika zao. Niantoka ny iray manontolony zany ankohonana zany. Ary zay no nahatonga izy nomena anarany hoe ray mpianakaviana. Mia
an'izany fianakaviana zany mba tsy rongatra na andeha amin'ny toeran-kafa. Indraindray mantsy atsika mahita hoe nyzany lehilahy zany masika na ihany koa entitra amina décision izay raisiny. Tsy hoe masika, tsy hoe entitra fa mba tiany ahasoan'izany tokantranony, ahasoan'izany ankohonany zany ka tsy maintsy manao an'izany somary masika kely zany mba ampizotra an'izany tokantrano sy ankohonany amin'ny toerana anankiray. Fa tadidio na dia masika azy izy fa tiany anao ankohonany, tiany anao ary malahelo izy raha sendraka misy zavatra zay mahazo antsika. Tadidio tsara fa mpaminany Ibrahima alayhi salam tamin'ny vanim-potoana nandidiany Tompo Allah subhanahu wa ta'ala azy hametraka ny vady aman-janany eo amin'ny toerana anankiray zay tsy misy zavatra, zany hoe eo amin'ny tany karakaina désert anankiray teo a Makka. Dia inona zavatra zay nandalo? Noentiny mpaminany Ibrahima ireo vady aman-janany ary napetrany tamin'io toerana io. Rehefa napetrany zany vavy zany ary zany zanany zany dia nitodidoha izy hiala eo. Rehefa niala teo izy tsy nametraka na teny na iny satria didiny Allah subhanahu wa ta'ala no ambony. Fa rehefa niala teo kosa izy dia niraradraraka ny ranomasiny mpaminany Ibrahima alayhi salam noho ny fitiavana an'izany vady aman-janany zany. Ary tsy vitan'izany fa rehefa niala teo izy nitodidoha niala an'izany vady aman-janany zany dia napiakatra ny tanany izy nangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ary niteny izy manao hoe Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri zi zar'in inda baytika al-muharram Rabbana liyuqimu as-salah faj'al afidatan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Tompo, zaho izy dia nametraka ny ampahany amin'ny ankohonako eo amin'ny toerana na lohasaha anankiray zay tsy misy na karakaina ary tsy misy zava-maniry. Mangataka aminao zareo Allah, ataovy mpanangana sola izy ireo, ataovy todika any amin'izy ireo ny fony zanak'olombelona ary omeo chance izy ireo sy omeo anjara-pahasoavana angamba izy ireo anampakasitrahana anao ry Tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Zay no valeur nalanjany zany raha izany. Izy no miantoka, izy no mahatonga ny ankohonany anankiray ho lasa ambony. Fa raha ohatra ka niala andraikitra zany raha izany dia sahirana atsika rehetra amin'izay fotoana izany. Zany nahatonga ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam miteny amin'ny hadisy mane raghma anfo zany hoe fatiantoka nenina, fatiantoka nenina. Rehefa nahena an'izany re sahaba dia niteny izy manao hoe man ya Rasulallah, iza le manenina sy matiantoka? Dia namaly mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe man adraka walidayhi inda al-kibar aw kilahuma falam yadkhulul janna. Izay olona ozy izy nahatratra ny ray aman-dreny anankiroa antitra na ray amin'izy ireo antitra ozy izy nefa zany olona zany tsy niditra ao anatin'ny paradisa. Satria nahoana? Ny fanajanao ny ray sy ny reninao no antoka lehibe idiranao ao anatin'izany paradisa izany ihany koa. Ary efa matetika voalazantsika teto fa fifaliany Allah amin'ny fifaliany izany ray aman-dreny zany. Ka niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah. Nizaniza aminareo ozy izy nampifalifaly nanao zavatra zay mety mahafalifaly ny ray aman-dreny dia nahafalifaly any Allah zany. Ary nizaniza ihany koa nanao zavatra izay mety manahirana sy mahampatezitra ny ray aman-dreny dia efa mahampatezitra any Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa. Ndray andro nisy lehilahy tonga teo anatrehany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam dia niteny izy manao hoe ory hiraka ny Allah, zaho izy izy manana harena be eo ampelantanako nefa zaho izy efa manome ny zavatra rehetra ho an'ny raiko, fa izany raiko zany ozy izy mbola mangataka fanampiny amin'izany harena izany, ka inona ozy izy ny tokony ataoko amin'izay fotoana zay? Dia niteny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe anta wa maluka li abika, anao sy ny fanananao ray manontolo dia ho an'ny rainao. Tsy mahazo manohitra anao rehefa rainao mila zavatra aminao raha ohatra ka anananao izany zavatra zany. Eny fa hatramina miliara eo ampelantaninao ka ilain'ny rainao zany ampiasaina amin'ny zavatra tsara ekeny finoana Islam dia tsy mahazo mamaly ny rainao anao amin'izay fotoana zay.
eto indrindra isotonako ny lehilahy rehetra izay efa miditra ao anatin'izany tokantrano zany. Aoka ianao mba tsy handeha hanome fifaliana ho an'ny vadinao mihoatra ny ray aman-dreninao, satria tadidio fa ny paradisa anao dia ao ambany ny faladian'izany rainao sy reninao zany. Aoka ianao ny zavatra voalohany tokony ataonao mahafalifaly ny ray aman-dreninao, zay vao ny vadinao aorinan'izany, fa tsy ny vadinao zay vao ny ray aman-dreninao. Diso tanteraka anao amin'izay fotoana zay. Ny lehilahy tenentsika eto amin'izany lesona lehibe anankiray zany, satria nahoana ny atezeran'ny rainao sy ny reninao neka mety hanakanao tsitra ao anatin'ny paradisa. Efa nandalo zany tamin'ny Alkama, anisan'ny sahaba anankiray zay nankateny vadiny plus que reniny ka tezitra tamin'ny reniny sy ny rainy tamin'izay fotoana zay, ka teo ampialanaina izany lehilahy zany. Teneniny ireo sahaba manova la ilaha illallah, tsy tafavoaka ny vavan'izany la ilaha illallah. Dia niteny teneny la ilaha illallah, tsy tafavoaka, nentina tamin'ny mpaminany, tsy niteny izy, tsy tafavoaka n'izany la ilaha illallah. Dia inona zavatra teny mpaminany? Manandray sy reny velona izy io. Dia lazaina hoe mbola ao ny reny sy reny velona, dia nalaina izy ireo. Dia inona zavatra zay nahatonga ny reniny tezitra? Dia teny ny vadiny tiany mihoatra ny reniny. Zay zao izy malahelo amin'izany zavatra zany ary tsy faly amin'io lehilahy io. Ka nahatonga azy tsy nahavita namoaka la ilaha illallah eo am-pialanaina. Dia niteneny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, mamela heloko anazy ianao. Fa raha tsy amela heloko anazy ianao dia aloha dorana velona izy. Zay no maivana amin'ny sazy eto ambony tany toy izay sazy any ankoatra. Ka nahatonga ny reniny namela azy tamin'izay fotoana izay. Anatra ho antsika, ho an'ny olona zay hoe ny vadiny no mibaiko azy amin'ny zavatra anankiray noho ny ray aman-dreny. Tsy azo atao tsinontsinona ny ray aman-dreny, na ny reny na ny ray ihany koa. Raha lasana bavy atao anatin'ny finoana Islam. Teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama amin'ny hadisy manao hoe birru abaakum tabarrukum abnaakum. Ajao izy ny ray sy reninao mba hanajany zanakao anao amin'izay fotoana zay. Manoloana an'izany hadisy zany dia misy exemple anankiroa entitsika mamarana ty fandarana ty. Ary io tantara anankiroa io dia misy lesona. Ray olona nanaja ny ray aman-dreny ary ny ray ny olona zay tsy nanaja an'izany ray aman-dreny izany. Nisy lehilahy anankiray izay hoe ray nefa antitra. Ka rehefa antitra ny rainy dia niteneniny andaotsika ho izy andeha hitsangatsangana. Rehefa noentiny zany rainy zany nandeha hitsangatsangana tany anaty ala tany. Dia rehefa tonga tao anaty ala izy dia nierikerika hijery toerana metrahana an'izany rainy zany. Dia inona voalazany rainy? Voalazany rainy tamin'izay fotoana zay manao hoe or zanako izy. Ry toerana ry izy no mety ametrahanao amin'ny vody azo ary. Dia ho tanteraka izy mifanirinao. Gaga ilay zaza ka nanontany azy hoe inona no nahaizanao ny faniriko? Dia teneny zany lehilahy zany hoe tamin'izao tanora ohatranao izy dia nanana ray antitra tahaka ny tenako. Efa nanomboka kamo zao izy ny fikarakarana azy ka namoron-dainga zao netiko nitsangatsangana tamin'ity toerana ty mihitsy. Ka rehefa tonga amin'ny arivorivo dia navelako amin'ny vody azo satria izy no fivorivorian'ireo lioana, zany hoe ireo lion, ka nohaniny zany lion zany ny raiko tamin'ny fotoana io. Ka fantatro izy tatoato mahita zao fa efa manomboka reraka amin'ny fikarakarana ny tenako ka namorona nyty lainga lehibe ty, efa fantatro izy ka petra eo izy zao haka ny anjarako tahaka ny nataoko tamin'ny raiko. Tamin'izay fotoana zay latsaka ny ranomasony zany lehilahy zany ary niteny izy manao hoe androano izy mbola toroka ihany koa, fa tadidio fa ny zanakao mbola ho avy, anao tahaka ny nataonao io ihany koa raha ohatra ka hanao an'izany ianao. Zay no hitantsika ny zavatra ataonao amin'ny rainao ihany no averiny zanakanao any aorinany. Tahaka an'izany le tantara faharoa mpaminany Ibrahim alayhi salam. Na dia ny rainy aza mpanompo sampy, mpanamboatra ireny sarivongana ireny ary mivarotra amin'izany sarivongana zany, zay no foto-tsakafony izany. Fa tadidio tsara raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam. Fa najay ny mpaminany Ibrahim na dia tahaka n'inona aza ny rainy. Nisy conversation sy ny firesany nataony Ibrahim alayhi salam miaraka tamin'ny rainy tao anatin'ny Qur'an Karim. Isany miteny Ibrahim alayhi salam dia miteny izy hoe ya abati, o ry papa, ya abati la ta'budi shaitan, ya abati inni qad ja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ani yahdika sirata mustaqim. Ya abati, o ry papa, o ry papa, nomeny haja mamboninahitra an'izany ray ary tsy mbola nanao teny mafy manoloana an'izany rainy zany, fanajana tanteraka an'izany. Inona valisoa nomeny Allah subhanahu wa ta'ala azy?
rehefa niteraka izy taty aoriana dia nomena ny Ismaila alayhi salam. Ismaila anisan'ny zaza manaja ny rainy ary tsy vitany manaja ny rainy fa jereo fa mpaminany Ibrahim nahita tsindrimandry fotsiny ka niteny taminy manao hoe ory zanako zany nahita tsindrimandry andeha napaka sy hanao sorona anao dia tonga dia namaly avy hatrany Ismail ka niteny ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Ory papa, ataovy izy zavatra zay nandidinanao fa zao dia nisan'ireo olona manam-paharetana. Jereo zaza endry tamin'izany fotoana ary mbola izy ihany koa ilay zaza nanampy ampaminany Ibrahim nandeha nanangana ny fototra lehibe ny kamba zay hitantsika ankehitriny. Zany dia anisany zaza endry ka raha endry ianao amin'ny rainao endry ihany koa ny zanakao manoloana anao fa raha anao maditra sy manao tsintsina ny rainao aza omena tsiny any aoriana any voatsapanao hoe ratsy ny nataonao tamin'izany rainao izany. Anisany doa zay tsara verimberitsika manoloana ny ray aman-drenitsika dia ilay teny manao hoe rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Tompo mamindra fo amin'izy ireo anao tahaka ny namindra fo n'izy ireo fony izay mbola zaza. Naninakinaka antsika, nankatiantsika, namindra fo antsika ny ray sy renitsika, indrindra ny raintsika tamin'ny fony antsika mbola zaza. Tsy misy zavatra vitantsika, niantoka ny zavatra rehetra, nanome ny fifalianao, nanao zavatra rehetra zay mety mahafalifaly anao. Fa kosa ankehitriny efa antitra izy, lehibe izy, anjaran'ireo mamaly ny valimbabena ary zany no andrasany. Raha sendra efa maty izy io dia azadiny no manao doa sy manao soadaka amin'ny anaran'izany rainao sy ny reninao izany. Zay ngamba no fandarantsika tamin'ity androany ty. Isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao. Ny tenako dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله